trosa roapolo tapitrisa dolara ho an'ny flyover tsy nampandalovina teny anivo ny anteny mera-pirenena indray. Fitotonganan'ny ariary ahina hidangana ny vidim-piainana hoy Rado Ratobisona. Olona manana fahasembanana tsy voasikajo olona marefo ny donateur no mba manampy sy mitsetra azy ireny. Finaritra tombokilasy tongovavy mandroso atokantrano indray tokasoa atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alakamisy 3 Jolay 2024 ity. Mamaraparana ny volana isika maromaro ireo angom-baovao tamin'ity androany ity izay anasananao ampitiavana sy ampanajana indray hitoetra hiaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany ho an'ny tatitra ho an'ny coronavirus ihany koa dia nivoatra ny toetra rà ary nisy ny angom-baovao noentin'ny mpanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity. Rina Faniry Soa sy Manoran-Demalala no mitondra ny Ny ampieniny indray ireo lavin'ny valanaretina Covid-19 androany araky ny tatitra nataony teo anivon'ny CCO Ivato. Tafakatra 500 zany izao ny isan'ireo maty teto Madagasikara. Ny ampy raiky ampy 700 kosa ireo tranga vaovao ka ny 700 amin'izany dia avy eto Analamanga avokoa, ny 12 avy ao Alaotra Mangoro, ny 5 avy ao Tsimondrefana, ny 7 avy ao Matsiatra, ny 9 avy ao Boeny, ny 3 avy ao Moronmani, ny 2 avy tao Itasy, ny 2 Antsinanana ary ny 1 avy ao Sava. Ny 9 kosa ny isan'ireo forme grave. Ny ampy 700 ireo efa sitrana. 707 zany zao ny fitambaran'izy ireo. 707 Israel kosa ny totalin'ireo tranga vao marina hatramin'ny androany fa 30 ny volana Jolay 2024. Fa nivoaka omaly sy 20 Jolay 2024 tamin'ny tatitry ny filakevitry ny ministra ny vaovao momba ny fananganana flyover izay tetikasa atao anatin'izao amehana izao ary somary everina fa antery ihany koa. Tato-baovao etiny Tsilavo Lionel sy Manoran-Demalala. Tsy misy resaka amehana fa dia iroson'ny fanjakana trany ny tetikasa flyover izay everina ho atsangana eny Andotam-penaka Pasika sy Anosisato. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 20 Jolay teo dia nanamafy ny mpitondra fa dia amin'ity taon'ity ihany dia atomboka io tetikasa io ary ny tena nanaitra ny maro dia ny fahitana ity tatitry ny filan-kevitry ny ministra ity ny amin'ny hoe vola otrosaina amin'ny banky arabo amin'ny fampandrosoana ty Afrika na ny BADEA izay mitetina 20 tapitrisa dolara na 17.700 miliara ariary mahery izay verina anatin'ny 30 taona no anohizana ny asa. Izany hoe mbola hibapitrosa indray ny taranaka malagasy. Fanapakevitra nampitsangam-bolo sady natao anantiny antery indray satria dia tsy nandalo akory tao amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny fivorian'ny solombavam-bahoaka ny fanapakevitra ny fanjakana. Vola obaben'ny firenena sy ny taranaka hatramin'ny 54 taona maro ity saingy tsy rana akory amin'ny solombavam-bahoaka. Ahoana ny tsy atadiavanao zany hoe flyover zany ny zavatra hoe misy financement zany anaovana ratification au niveau ny anteny mera-pirenena dia tsy matadidy an'izany ianao. Ohatrany tsinoko tsinoko mihitsy hoe nandalo tao amin'ny anteny mera-pirenena zany resaka mikasika ny flyover zany. Tena hoe zavatra anankiray tena tonga dia misitona ny adihevitra zany na ho an'ny samy solombavam-bahoaka ary hoe io misy ratification na ho an'le solombavam-bahoaka fotsiny ary izay ataoko hoe miaro ny fitondram-panjakana raha manana an'izany sopapa zany izy ao anatin'ny adihevitra izay mafana ao anivon'ny anteny mera-pirenena style aminao mihitsy izy. Tena hoe mizesta aminao zany izy tena hoe io fa miasa fanjakana raha ohatra ka hoe manana an'izany izy nandalo tao aminao ny ratification an'izany tsy mandalo hoe atakotakona amin'ny solombavam-bahoaka pomba fanjakana zany raha ohatra ka hoe nandalo teo anivon'ny lahadiniky ny anteny mera-pirenena. Fa zay le teneniko anareo foana rehefa miteny hoe ny zavatra mampalahelo amin'ity fitondram-panjakana ity dia manana ny maronisy izy eo anivon'ny anteny mera-pirenena io. Manana ny maronisy izy fa ny olana tsy haino amin'ny mampiasa ny anteny mera-pirenena io. Zany resaka flyover zany raha ohatra ka mandalo anivon'ny anteny mera-pirenena micréer débat zany. Tena micréer débat ary tena hoe miadihevitra ny olona tsy maintsy mandalo zany any amin'ny resaka voamiera fitantanam-bola. Io ny asa vaventy. Voamiera tsy anankiray ny voakasika ao anatin'izany na ny fiantsoana ny asa-boamiera fotsiny aza dia efa
mahatonga lazy hoe tsy andalo ohatran'izao tsy hitany masonao ary tsy hoen'ny sofinao satria voakasika ao anatin'izay ny resaka impact aloha environnemental donc tokony eo zany avy amin'ny voamierany tontolo iainana ny resaka asa le izy fotodrafitrasa farafaratsiny zany raha tsy manatrika ny voamierany asa vaventy dia ny voamierany fanajarinany tany zany ohatra ny aménagement ohatra ny aménagement no voakasika ao anatin'izay dia na zany rehefa tsy travaux publics zany dia ny aménagement tonga eo ary ny foloa voamierany travaux publics avy any sombamboaka ny Mahajanga olona miresaka be zany tsy ataony ataony mandalo fotsiny aminao zany raha ohatra ndraika ny foloa voamierany fanajarinany tany ny honorable Nèvre Oldine ny honorable Léon le anankiray honorable Nèvre Oldine ny foloa voamierany fanajarinany tany ndray de fa azonareo am'izay izy raha ohatra ka ao aminy misy hoe atsona manao an'izay izy hoe resaka flyover tsy maintsy ainareo ihany le akamy tonga de zay zany lizy raha ohatra ka hoe ny aménagement no manao an'izy miaraka aminy de ao anatin'izay ny voamierany fitantanam-bola za mpikambo anao anatin'ny voamierany fitantanam-bola za mpikambo anao anatin'ny voamierany tontolo iainana ny honorable José Ambatondrazaka binômako amin'ny district n'Ambatondrazaka no foloa voamiera donc tsy maintsy au courant koa zany za hoe misy an'izay satria jerena ny impact an'izany rehefa tsy maintsy misy foana zay ohatran'le resaka io anake le resantsika tam'le resaka mbotro manjaky de le étude zany aiza ny étude mikasika an'izany efa naevy anareo nanao étude mikasika fametrahana flyover eo Anosy Zato sy eo aizy ty Andotapenaka ny fitondram-panjakana efa naeno an'izavy anareo de nefa izy efa tapahanare amin'ny filakevitry minisitria ny hoe zao kakabe zany tsika hanomboka amin'ny ty taona ty le asa ty taona ty zany ene Aogositra Septambra Oktobra Novambra Desambra 5 volana sisy ao anatin'ny 5 volana ve zany de iainga le asa nefa za mbola tsy nahita nisy fanaovana étude ao mbola be da be ny zavatra tsy maintsy jerena am'izany hoe ny étude d'impact am'izany ve fa nandeha ny petsaka ary mile tenentsika te hoe raha anao an'izany flyover zany ake mila velarana ngeza be vao vita le flyover de tiantsika teny tary le flyover ataovy io aloha andeha ozy rosy ataovy fa zay fotsiny zavatra anaovantsika fanamarihana hoe tsy nandalo teo anivony ladinika tsy nitan'izany ao za ladinika tao anivony teny miram-pirenena hoe anao ratification an'ilay famatsim-bola avy amin'ny bade anaovana flyover anankiroa mbola tsy nandalo zany fanapahan-kevitra tao nahagaga ihany koa satria anatin'ny krizy ny firenena ary azo antoka fa mbola sarotra no natafavoaka amin'ity taona ity raha mahita mantsy ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus izao fa marary ny sehatr'asa maro indrindra fa ny sosialim-bahoaka tsy mahasakana ny asa fampandrosoana ao amin'ny fanampinan'ny tantsaha-pamboly ao anatin'ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina iny ny fisiany zao amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara izao nidina ifotony androany nisy olom-baombahoaka teny amin'ny boribory-tany fahinina nanao fanadiadiana moa Laurette Berton sy Andry Rakoto Malala tao anatin'ny 4 taona ngarangidina tsy nisy na inona na inona azo natao tamin'ireto tanimbary midadasika ireto ny andronan'ny ranobe hatrany izany toerana izany ny volana May lasa teo nisy ny fitarainana nataon'ny tantsaha tao amin'ny faritra Ambodimita sy ny manodidina izay voakasiky ny olana nidina ifotony sy ny tafa tamin'ny tompona andraikitry ny Apipa nisy olom-bavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antoktim iray volana tao aorian'izay niroso tamin'ny asa fanamboarana ny zanatoha-drano ny mponina sy ny solombavam-bahoaka ankehitriny izao ny vokatra azo volena tsara ny tanimbary rehetra ary efa miditra amin'ny fiasana ny tantsaha zay aloha teto isaky ny hiditra maintany dia tsy maintsy manampina ny indikety iny fa raha vao tsy voatapina ohatran'izay iny tsy misy misakana le rano vao miditra varia amin'ny canal congénal rifa tonga dia midoboka dia rano be tsy afaka manetsa raha tsy miandry faharitana raha tsy ritry ty zay vao afaka manetsa ka amin'izao fotoana izao dia tena isaoranay lehibe amin'ny monsieur le député tamin'ny fanampinenay nanao any indikety iny mandra-pahatonga ery amin'ny mampisaraka anay sy amorona zany no nanaovana an'izay ty asa zay nanampina ny indikety iny
fa izay zavatra izay dia tena isaoranay lehibe fa tena manana député manana mpisolo vava tokoa izay hanampy anay na teny amin'ny apipa na nanamboatra n'iny tikety iny zao afaka niasa ny tambarinay hitanao zao miasa ny tambary fa tsy niasa ohatr'izao io tambary io tao anatin'ny efa taona mba azona iantoka kosa angamba fa tena ho tsara tokoa mivoakatra amin'ity. Tsy anjara asa ny solombavam-bahoaka araka ny lalàna ny fanamboarana fotodrafitrasa tsy afabela amin'ny mahasolo tena niponina ao amin'ny fitondrana azy ny député. Fatatsika fa volana maromaro zay niakatra be ny rano dia mitaraina izy ireo ny tenanao fanampina ny tenanay amin'izany hoe fanarana ny rano zany ary eo koa ny fanarana ny tsikafona ary nananjary zany nanjariana daholo zany le fefoloa izay vitan'ny tena ary izay zany anisan'ny asa izay tsy maintsy atao satria ny valopolo isan-jaton'ny olona ity mbo manarina dia mpamboly dia tatsaha daholo ary izay indrindra no naovako antso eto ho an'ny fitondram-panjakana hoe ny tenanay efa mezaka fa tokony andraindraikitra ny fitondram-panjakana nampy ny tatsaha ary indrindra eo amin'ny resaka seha-pamokarana ary aloha tsy toanana izay olona tokony hanampy ao anatin'izao rehetra izao ary itsika koa izay mba manana dia aloha tsika tsy miandry trony ty fitondrana ity ty fanjakana ity izay tsy ahitana vokany fa eo tsika niraisina na ny fanjakana foana no iandrasantsika fa andao ifanampytsika. Eo amin'ny lafim-baovao hafa dia tsy tsahatra hitaki ny zory ireo olona manana fahasembanana manoloana ny tsy fararahiana ataon'ny fanjakana azy ireo. Androany dia nanamafy ny fangatahany ny solotena azy ireo tamin'ny alalan'ity fanadihadiana izay nataonay teny Ambomiandra ity eo amin'ny sariny tahiry aina. Isan'ireo olona tena marefo ny olona manana fahasembanana na eo amin'ny lafiny arakasa izay tena manahirana azy ireo na ny ara-pahasalamana indrindra ny resaka ara-piarahamonina. Tsy azo lavina fa tena misedra olana goavana ny olona manana fahasembanana na mbola tsy nisy akory aza ny coronavirus. Tanatin'ny efa-bolana ny siniovalana retinio anefa dia vao niany alalina ny antsana na nasaraka azy ireo amin'ny olona sokajian'ny fanjakana ho marefo. Efa-bolana katroka zao tsika tao anatin'ity olana momba ny amehana ara-pahasalamana ity dia ireo olona manana fahasembanana ireo zany ny asa madinidinika izay nataony zareo ny mpivarotra kely mety manao gargoty kely tsiroa izy manao asa tanana kely madinidinika ery manjaitra manao kiraro manao iny fa mikatona ny asan'zareo satria mihiboka dia tsy manana fidiram-bola tsony zany le olona manana fahasembanana dia rehefa tsisy fidiram-bola tsony dia inona ny ainan'ireo olona ireo dia jerena amin'izay hoe inona ny critère de vulnérabilité apetraky ny fanjakana amin'ity fizarana ny tosika isan-karazany ity zany dia tsy tafiditra ao anatiny eo le olona manana fahasembanana. Ny volana Merasa teo dia nanao sy ny fifanarahana niaraka tamin'ireo firenena 730 i Madagasikara. Votoatin'ity fifanarahana ity no hoe tsy maintsy apetraka eo afovoan'ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny coronavirus ny olona manana fahasembanana. Ny zava-misy amin'izao dia hoe ny fanampiana avany amin'ny manala-tanana, avany amin'ireo sehatra tsy miankina vitsivitsy izay mba miantra ny olona manana fahasembanana izay ihany no misy. Tsy hoe ratsy ireny fanampiana ireny, teny ilaina ireny ary za dia mbola manentana foana hoe omeo ireo olona manana fahasembanana. Tena sofa misy an'ilay donateur izay mazava loatra aloha tsy ahasahana ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara ngefa eo amin'ny 3,500,000 eo. Zany hoe 5% isan-jaton'ny mponina eto Madagasikara no manana fahasembanana. Dia tsy donateur hoe ity misy orinasa anankiray dia andeha hanome fanampiana izy dia ho an'ny 3,500,000 tsy avitan'izany. Fa tiako apetraka mazava tsara fotsiny tena zo fototra ananan'ny olona manana fahasembanana ary lazainy ny fifanarahana raisam-pirenena mikasika ny olona manana fahasembanana ny hoe azahoany fanampiana amehana ohatran'izao ka tokony ho tafiditra ho priorité amin'ireo critères de vulnérabilité ny handicap eto Madagasikara.
Fiakaran'ny sandam-bola euro ao aminatin'izao fandalovan'ny valanaretina coronavirus izao maro be araka izany ireo voka-dratsy ateraka izany rehefa nifampiresaka tamin'ny Antso Tarby tamina pahitoekarena malagasy iray ny mpanao gazetiny MBS nomena Andriamana Misata sy Mathieu Princy. Maharefa avokoa amin'izao fotoana izao hoe sehatra asa rehetra raha tsy ilaza fa tsy ny famokaran'ireo akora fanondrana sy ny industrialy, ny fizahan-tany, ny fampianarana ary ny fitaterana. Etsy ankilany, efa mahatratra 2,504 ariary ny sandan'ny euro raha vadika ariary malagasy atao anatin'izao fandalovan'ny valanaretina Covid-19 izao. Tsy azo lavina fa izy dia izy tokoa ny voka-dratsy n'ity fitotonganan'ny ariary ity. Ny vokatra rehetrarehetra zany raha toa ka sy misy zany fepetra raisin'ny politika moa zany mazava ho azy politika de change raisin'ny banque foibe mba ahafahana manamaro-toerana araka izay azo atao satria izay ny tanjona zany ao anatin'ilay izy ny sandam-bolantsika malagasy mihoatra amin'ireo vola vahiny dia ny vokany voalohany indrindra aloha zany dia ny hoe fiakaran'ny sondrom-bidi-piainana ary indrindra ny mbola fitsitronganana io volantsika io zany. Ireo zany mety hoe voka-dratsy ny andrasana izay tsy maintsy teny izao zany dia efa miezaka. Atao anatin'ny fotoana vitsy faraparana izay dia nitombo isan'andro ny fitaraina nataon'ny olom-pirenena manoloana ny fihetsika izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Nametraka fepetra nanomboka androany teo anivon'ny polisy-pirenena amingorana ireo manaratsy endrika azy ireo. Lorette Perton sy Toky Ramarola. Misesilany ny fitarainana na fanamariana nataon'ny olona manoloana ny fihetsiky ny mpitandron'ny filaminana eo am-panatanterahana ny asany. Saika any amin'ny tambazotra tserasera no sehatra ialan'ny olona vokina amin'ny fanafotoana nateraka izany. Tsindry azo lena, fanararota-pahefana na filamban'ny tsotro izao, santonany amin'ny zavatra mampitaraina ny vahoaka ireo ataon'ny polisy sasany eny an-dalana rehetra eny. Indrindra fa hatramin'ny nilazan'ny lehiben'ny governemanta fa azo ny mpivady ataony manao double monté amin'ny moto dia tsy vitsy ireo mitaraina rehefa mifanena amin'ny mpitandron'ny filaminana misava ny boky ny soram-piankohonana na ny livret de famille. Nilaza ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny polisy-pirenena androany nandritra ny fivahiniany tao amin'ny fahitalafi-pirenena fa azo ny rehetra atao ny mametraka fitarainana miaraka amin'ny pirofo raha mahita fihetsika ataon'ny mpitandron'ny filaminana tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny déontologie. Kasika ny agissement ny polisy-pirenena zany ny andalana na amin'ny zavatra rehetra izay sehatra miasany aleo mihitsy rehefa misy zavatra hita dia mitoloka tanteraka nareo alaina sary le polisy-pirenena dia omeko anareo ny numéro n'le telefona izay manana ny atao hoe GPN zany zay sehatra anankiray mpanenjika n'izay polisy mivoana amin'ny lalàna ray manontolo. Hatreto zany le zavatra lefany amin'ny réseaux sociaux zany na izay ara sadaikatra satria na le olona milaza n'le izy ara tsy fantatra akory hoe iza le olona nitoloka hoe le polisy-pirenena nanao an'izany dia mametraka fanontaniana zay hoe marina ve izy sa tsy marina. Dia mba hialana n'izay zavatra izay zany satria tsy afaka manao nininy zay raha ohatra ka tsisy mpitory le zanakay eo anatin'le amin'le asa fa tsaratsara kokoa omenareo anay mihitsy ny profa dia omeko anareo ty larany ty afaka miantso an'ity nareo afaka mandeha makany nareo mitoroka an'le izy 034 15 367 20. Tsy tokony misy salasalana mihitsy fa anjarantsika tsirairay avy mijery sy manala n'izay ratsy hita eny an-dalana izay manala n'izay zavatra ray manontolo ka misy olana ho aminareo zany eto anivon'ny polisy-pirenena. Fa amin'izao fotoan-tsaratra lalovan'ny firenena izao dia maro amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana no mandray fepetra ho an'ireo marary tonga mitsabo tena ao amin'ny nisy ny fanadihadiana manokana moa izay nataony Nory Fitiavana sy Andra Kotomalala androany. Ho fanalana ny fahasairana ny marary vokatry ny tsify sy ny fiara fitateram-bahoaka fa indrindra ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus dia nahita hevitra vaovao ny Marie Stop Madagascar voambolana vaovao ny hoe fahasalamana mobile. Mitovy amin'ny consultation sy ny vidim-panafody rehetra ihany ny fisarana fa tsisy hoe mitombo vidim-panafody sy ny consultation. Tanjony amin'ny hetsika aloha zany dia amin'ny Marie Stop moa zany dia mba hampahafapohan'ny olona foana zany hoe ny nenay zany ny eto Marie Stop ny reny sy ny zaza zany mahazo vahana tsara foana zany amin'ny lafiny rehetra tsy ny reny sy ny zaza moa zany fa ny olona rehetrarehetra ihany koa
fa ny tena tanjony amin'ilay izy dia voalohany indrindra aloha zany ampiromboroko ny asa sy mba afapohan'ny olona mihitsy amin'izay sehatra rehetra sy zavatra rehetra tiany atao. Olona enatra amin'ny fito isan'andro no raisin'ireo mpitsabo an-tanana amin'ity fiara ity ao anatin'ny iray andro. Afaka misitraka izany avokoa ny marary rehetra eto an-drenivohitra sy ny manodidina ka amin'ny sarany mirary. Ny fiarantsika ity dia efa équipé amina courant 220 volts. Afaka mampiasa ordinateur, afaka mampiasa échographie sy ireo appareil rehetrarehetra izay tokony ampiasaina amina courant matanjaka zany. Afaka mampiasa 12 volts ihany koa. Ny rano tsika dia manara rano madio satria dia efa misy système karazana pompe kely électrique 12 volts afaka afana manatanteraka tsara izay tokony atao rehetrarehetra. Efa roa volana izay no nisian'ny fahasalamana mobile. Tsy hijanona ao anatin'izao valanaretina izao ihany ny hetsika fa mbola hitohy hatrany. Fa ankoatra Antananarivo dia efa ahitana ity ihany koa ny any Toamasina sy Fianaratsoa. Mbola vaovao mifandraika amin'izay resaka fahasalamana izay amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 dia nanatanteraka famindrahana ranom-panafody androany ireo mponina teny amin'ny fokontany manodidina ny Ivandry iny. Fanindroana izao no natao ty hetsika ity isaky ny Alakamisy izay vokatry ny fiarah-miasa amin'ny fokontany. Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Prasy. Naberesaka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny amin'ny ametrahana toerana hitsaboana marary ny Covid-19 eny Ivandry, mitsinjo ny ainy sy ny fahasalamana anefa ireo mponina eny amin'ny manodidina. Tsy ny andrandra fanampiana tsy ho tonga izy ireo nanapa-kevitra ny vondrona hiaro ny tanàna amin'ny Covid-19, ny lalakely, ny tsena sy izay toerana mety ahina ho mora ifindran'ny aretina no samy nofendrahana fanafody avokoa, indray mandeha isan-kerinandro no tanjona ary aharitra iray volana izany. Manoloana ny valana aretina izay mitsango eto amin'ny firenentsika dia nandray andraikitra izay mponina hoe aloha izay mihitsy no andray mivantana an'izy petraka ireo olona izay ao anatin'ny fahatahorana ilay aretina tanteraka ka izay ny antony nahatonga izay hanao an'izay famindrahana amin'ny fanafody izay. Mbola tsisy loatra eto ny fanampiana avy any ivelany fa izay mponina no manatanteraka ny izao famindrahana fanafody izao. Zany hoe avy aty aminay mponina mivantana zany ny famindrahana ilay fanafody. Miantso ireo malala tanana moa zany raha mbola mitohy ny hetsika aorianan'izay. Mitohy ny fanentana nataony eny anivon'ny fokontany mahakasika ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, isy ihany koa ny hetsika hafa atao tafiditra ao anatin'ny ady iraisam-pon'ny Ivandry hamongorana ny Covid-19. Ny toerana moa zany dia efa saika manerana ny nosy zany izao ilay valanaretina dia ny fokontany Ivandry manokana dia miaraka amin'ny retim-ponina izay tsara sitrapo sy malala tanana eto amin'ny fokontany dia mandray anjara amin'izay. Ny fokontany koa tsy diso anjara mifandraisana anjara amin'izay famindrahana fanafody sy misy koa aoriana zany izay ho ataon'ny mponina sy miaraka amin'ny fokontany fametrahana bidao isaky ny maromaro olona mivorivory zany eny amin'ny tsena fokontany, eny amin'ny lalana fandehanan'ny olona dia ezaka koa ireo mponina sy ny fokontany mba hametraka an'ireo bidao ireo izay anasan'ny olona tanana satria laha antsika malala fa mianaka dia mianaka ilay varanaretina amin'izao fotoana izao ka mba ho fiarovana mponina sy ny fokontany dia izay zavatra kely ampela tanana aloha no ampiasaina tompoko. Ivadika amin'ny pejiny sosialy isika ny antsony tompon'andraikitra maefa hijery ny momba ny Berija izay tsy salama ny amponja amin'izao fotoana izao ny reniny ity olom-pirenena ity. Ravrazafy Mahenina sy Tahiriny Aina no nanao ny fanadihadiana. Nolavy ny fitsarana trano ny fangatahana famoahana vonjimaiky amponja ny Berija Ravelmanantsoa, marary anefa i Berija amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azony reniny. Tsy evina fa ny volana Jona teo no nosamboriny ity lehibe ny mpianatra Katso ity. Dia tamin'ny talata teo zany vao nivaly izy dia refusé. Ny refusén'ireo zany ny LP. Nefa ny zanako any amponja any marary no nivona izay natao azy tamin'ny fisamborana azy. Ny vonto be zany ty fasiny ty tamin'ny nanamborana azy dia nisy ly zany nivoaka tao amin'ny sofiny. Zay zany no nangatany LP satria marary ny zanako. Maninona aloha avaka avana zany ny olona omena LP. Ny sasany omena, sasany tsy omena satria rariky ny fanambarany monsieur le président talohany 26 iny dia hoe olona tsy namono olona, tsy nangaty, tsy nanodikodim-bola mpanjakana ka mbola tsy voatsara moins de 3 mois dia tokony omena LP. Dia ny audience koa zany tokony tamin'le 21
tsy natao koa zany ilay audience fa hoe ahemotra ilay audience ny daty mbola tsy azo ka zany tompoko mitotoka aminareo za monsieur le président mba ome lay droany tahaka ny olona rehetrarehetra reny zanako ome ho azy ny LP mba afako za reny mitsabo azy manara-maso ny fahasalamany sa inona zany tena hantanavakavahana azy amin'ny maro sa hoe noho izy avy any amin'ny faritra ve sa inona tsy azoko mihitsy le hoe inona tsy anomezana azy LP izy koa olona marary izy tsy andositra. Fa daty manatantara tany Maroka ny androany teo amin'ny fitantanana ny firenena. Andeha arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity momba izay izay tatiriny noro fitiavana sy tokona marolahy. Nanamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara i Maroka amin'izao fitsingerenany taona nametrahana ny mpanjaka Mohamed VI tamin'ny toerany izao tany Maroka. 3 Jolay 1970 3 Jolay 2020 feno raika amby 20 taona nametrahana ny mpanjaka teo amin'ny toerany. Vokatry ny fisiany aretina COVID-19 nefa dia tsy nisy ny fankalazana ny fety saingy nisy kosa ny afatra avy aminy tamin'ny alalan'ny masovon'ny Maroka Benzilani Mohamed teny anivon'ny Aterneto. Efa maro ihany ireo tantara nampifandray ny firenena prala aty amin'ny kontinanta afrikanina. Manampy ary mandray anjara mavitrika amin'ny fametrahana paikady amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ny fanjakan'ny Maroka mba hisy ny tombotsoa iraisana ka amin'ny alalan'ny fifanaram-piara-miasa no anaovana izany. Raha tsy aivana, efa betsaka ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny firenena rotonta, teo amin'ny sehatra maro. Anisan'izany ny resaka fambolena, ny fahasalamana, ny fiofanana arak'asa sy ny ara-diplomatika, ny angovo azo avaozana, ny taona 2022 2020. Tsy hitsatra hatreo ny fiara-miasa fa hitoy hatrany. Farany teo, ny volana Jona dia nanolotra fanampiana entina hiatrehana amin'ny ady amin'ny COVID-19 ho andra firenena maro aty Afrika i Maroka, isan'izany Madagasikara. Mifamatotra raha teo ny tantaran'ny Madagasikara sy Maroka satria raha tsy aivana dia teto Madagasikara tany Antsirabe no natao sesitany ny mpanjaka Mohamed V. Andeha hivadika amin'ny malaza any ivelany isika tsy mitsaha mitombo hatreto ireo tany olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 maneran-tany nisy ny antotanisa izay tsara ho fantatra makasika izay tanteriny Rina Fanirsoa sary ny Manora Andriamalala. Tao anatin'ny 7 ora farany nahatratra 3.794 indray ny isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 maneran-tany. Efa mihoatra ny roetsy ihany koa ny isan'ireo tranga vao marina tao anatin'ny 13 andro ny sesy izay. Tafiakatra hatramin'ny 27 lastelo sy 40 tapitrisa izany izao ny fitambaran'ny tranga araky ny tatitry ny OMS. Araky ny tatitra voarain'ny talata lasa teo ihany koa fantatra fa mahatratra 3.57 ka hatramin'ny 5.5 senetsy ny isan'ireo olona lavo ny tivana aretin'ny ity maneran-tany. Ny firenena rehetra maneran'izao tontolo izao mihitsy no tokony handray fepetra entitra manoloana ity krizy ara-pahasalamana ity. Atao indrindra izany mba ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina sy ho famonjena ain'olona maro, hoy ny tale generalin'ny OMS.